Miandry ny fijeron'ny gouvernemanta vaovao tariny Prime Ministre tendren'ny filoham-pirenena ny mponina ao farafangana araka ny nambarina Andriamatoa Jules Sondrona filohan'ny fikambanana teraka farafangana. Azo heverina ho izy ireo ny siny ny famarina toeran'ny fitondrana ary ihany koa ny firenena malagasy ao aorian'izay fanendrena izay. Miafatra zany mba hoe afatra araka ny resaka ataon'ny vahoaka any amin'ny distrikt'ny farafangana iny dia tokony anendry amin'ny fomba farany malaky na aingana dia aingana ny Premier Ministre eo ny filohan'ny Repoblika ka tokony ataon'ireo antokona vondrona toko izay tokony fampiraraha amin'ny filohan'ny Repoblika zany raha araky ny hevitry ny olona ny fanarahana tsisy mangidy na masika ohatran'ny sakay araky ny fomba fiteny fa rehefa ifanarahana dia telona ihany. Amin'izao fotoana izao moa zany raha ny fomba fiteny amin'ny faritra Atsimo Atsinanana iny nao amin'ny distriktin'ny farafangana dia fotoana ny sakavena ny maitso ahitra ka ny mahatonga ny teny tery ambony hoe tokony atsangana aingana ny gouvernemanta vaovao satria iny araka ny fahafantarana azy no ifampiresaka amin'ny mpamatsy vola satria mandalo fotoasarotra amin'izao fotoana izao ny vahoaka amin'ny distrika iny efa somary saitsahirana moa amin'ny ankapobeny amin'ny ara-pivelomana ka raha mba misy ny fifanarahana amin'ireny partenaire financier reny na ny mpamatsy vola avy any ivelany indrindra ny eo amin'ny lafiny sosialy tokony hovonjena aingana satria mikaikaika ny vahoaka ho avy ny mosary sy ny sisa rehetrarehetra ka dia miangavy ary manainga ny fitondram-panjakana izahay mba hanao izay mety mikasika an'izany fananganana gouvernemanta izany satria iny no lalana anankiray ahafahana mifampiraraha sy mahita lalam-bola vaovao ho entina ampandrosoana ny firenena indrindraindrindra ho an'ny vahoaka tantsaha sy ny vahoaka mpiompy any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ary indrindraindrindra ny ao amin'ny distriktin'ny farafangana.